Akoatran'ny fistahandreo diakona tany manambaton'ny volana april lasa teo taorian'ny fitsanganan'ny fiangonana voalohany tamin'ny volana Mey ao Iavo ambony dia anatanteraka famaranam-bokatra ny sampana fifoazana eo anivon'ny fitandremana Fjkm Ambohinaorina Sabotsy sy Namena mitondra fanazavana moa ny filohan'ny sampana fifoazana na ny safifa. Sampana fifoazana eto amin'ny Fjkm Ambohinaorina Sabotsy sy Namena dia anatanteraka ny fotoam-bokatra amin'ny alahady fa 20 volana Mey 2024 izao. Ny fotoana dia anomboka amin'ny 7 ora sasany ary ny anafana izany fotoana izany dia ny antokopira amafa andravoangy fivavahana. Aorian'ny fotoam-bavaka dia misy ny zavatra maro samihafa izay amidy entina anatanterahana ny asa eto amin'ny fiangonana izany asa izany eto amin'ny anatiny izany ary ihany koa eo amin'ny tafika masina atao any ivelany. Indrindra moa amin'ity taona ity misy ny fionamben'ny sampana fifoazana ery Madagasikara izay ho tanterahana any Mahajanga dia manomana izany izahay. Ny hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany dia isy ny antsakiram-piderara izay tanterahany sampana velona eto amin'ny fiangonana miaraka amin'ny antokopira amafa andravoangy fivavahana entina hiderana an'Andriamanitra. Dia manasa ny kristianina manontolo izay anatrika izany fotoana izany ary indrindra hitondra mambavaka ny fotoana rehetra izay tanterahana. Dia manasa ihany koa ny fiangonana manodidina rehetra anatrika ny fotoana rehetra amin'izany andro izany.